Raha mpitsy no misokatra amin'ny fomba ofisialy araka izany izay fivoriana tsara-potoana ny anteny miram-pirenena izay fivoriana izay ampiseho taratra ny fifandanjan-kery eo amin'ny sehatra politika indrindra taoriana ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Marc Antoine. Isokatra amin'ny fomba ofisialy raha mpitsy maraina ny fivoriam-be tsara-potoana faharoan'ny anteny miram-pirenena, fivoriana izay nampanatsoa ny filan-kevitry ny minisitra ny 12 aprily lasa teo ary entina indrindra andanina ny fitsipika anatin'ny anteny miera. Ity fivoriana tsara-potoana ity dia ho fanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nandidiny tokony andanina fitsipika anatiny ho an'ny anteny miram-pirenena izay ahafahana ihany koa mifidy ireo mpikambana eo anivon'ny birao maharitra sy ireo ratsa-mangaika eo anivon'ity androm-panjakana ity. Ity fivoriana tsara-potoana faharoan'ny anteny miera ity ihany koa no hitarafana ny fifandanjan-kery taorian'ny fametrahana ny gouvernemanta ny farany herinandro lasa teo. Iankina amin'ny fahaiza-manaon'ireo minisitra tsirairay tokoa mantsy sy ny ahafahan'ireo mpikambana eo anivon'ny parlemanta mandany ny programa an'asa izay atolotry ny gouvernemanta. Mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay ho tsaraina amin'ny asany izay ataony, anisany noteafan'ny mpitazana teny amin'ny lampany Avoloary ny ministry ny fiompiana Joseph Martin Andriamampianina izay nampanantena fa hitondra fanavaozana eo anivon'ny ministerany. Fa ao anatin'izany ihany koa ny ministeran'ny filaminana anatiny sy ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria izay andraindray ny maro ny fandraisan'izy ireo andraikitra mahakasika ny fampandriana fahalemana ny etany.